mivavaka isika rehetra dia tonga amin'ity fotoana izay natokana hiaonana aminao indray izay ry Jehova Tompo Andriamanitra io. Dia mangataka aminao hatrany izay ny mba hitahinao anay sy hamelanao ny elokay ahafahanay mandray ny teninao indray amin'ity fotoana ity. Voninahitry izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Risiko lady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahatelo manaraka ny Pasika izao dia voatendry ho toriana amintsika ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Jaona 7:10. Jaona 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Jaona 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanaratra ny masiny ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Raio, tonga ny fotoana, mankalazany zanakao, mankalazany zanaka anao. Araka nanomezanao azy fa efana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy Tompo sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehako tamin'ny olona izay nomenao ahy, avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Amen. Mivavaka Jesosy eto, mivavaka amin'Andriamanitra rainy. Mazana dia raisin'ny maro ho fahalemena io, satria Jesosy olombelona, dia satria izy mivavaka dia lazainy hoe tsy Andriamanitra io, satria izany Andriamanitra zany tokony hivavahana fa tsy tokony mivavaka. Ary Jesosy dia hitantsika tsara mihitsy mivavaka amin'Andriamanitra rainy eto, dia lazaina fa tsy Andriamanitra izy. Dia izao voalohany indrindra aloha amin'ny maha-olombelona azy no hivavahany, satria rehefa olombelona dia mila mivavaka amin'Andriamanitra foana. Izao anefa na dia olombelona ry izy mivavaka eto dia tsy tahaka antsika olombelona mivavaka amin'Andriamanitra. Inona ny tiana ambany? Rehefa Jesosy mivavaka amin'Andriamanitra rainy dia tahaka ny zanaka miresaka amin'ny rainy. Isika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra matetika dia mitaraina, mangataka fanampiana satria matsaro tena osa, na koa hoe mangataka famelan-keloka satria mpanota. Tsy izay anefa ny Jesosy, fa izao Jesosy dia tsy mpanota, tsy mila mangataka famelan-keloka. Jereo daholo ny vavaka nataon'i Jesosy tsisy mangataka famelan-keloka ho an'ny tenany izany. Dia izao koa Jesosy dia manana ny fahefana rehetra, mahay ny fahagagana rehetra, dia tsy mba mangataka hery izy anaovana fahagagana. Fahefany izany, fa ny tsika dia tahaka an'izay. Fa Jesosy rehefa miresaka amin'Andriamanitra rainy dia tahaka ny zanaka miresaka amin'ny dadany, mifampiresaka tsotro. Tahaka antsika miresaka amin'ny ao an-trano ohatra hoe tsara be le baolina tamin'ny anina, na hoe matsiro be le goûter anay tamin'iny fa misaotra. Tahaka an'izany Jesosy rehefa miresaka amin'Andriamanitra rainy, fa tsy tahaka antsika le mitaraina, tsy tahaka antsika le hita hoe ambany no Andriamanitra izay iresantsika. Araka izany tsy midika fahalemena velively ny fivavahan'i Jesosy amin'Andriamanitra rainy. Ary raha mandinika tsara isika ao amin'ny andininy faha 5 dia hoy izy hoe: mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao mbola tsy ary izao tontolo izao. Misy manko miteny hoe tamin'i Jesosy le teraka tao Betelehema no nanomboka nisy izy. Tsia, hitantsika tsara, mbola tsy ary izao tontolo izao dia efa nisy Jesosy. Amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao, izany hoe mitovy voninahitra amin'ny iray izy hatramin'izay, fa tsy akory hoe ambany noho ny ray. Ny Andriamanitra ray dia tsy mitovy amin'Andriamanitra zanaka kanefa dia mitovy voninahitra,
persona samihafa ny ray sy ny zanaka, kanefa mitovy voninahitra ny ray sy ny zanaka. Ka manomboka eto amin'ity androany ity isika dia andinika ny vavaka fisoronana nataon'i Jesosy. Zany hoe mitatitra amin'ny ray ny zavatra nataony teto an-tany Jesosy. Zay no dinitsika manomboka androany. Ny fahasavan'i Jesosy ty Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny akatra amin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Jesosy Tompo fa nahazo indray izany teny avy aminao izany. Mampiseho indrindra fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao na de nanetry tena ho anay. De ampianary mandrakariva koa izay anetry tena eo masinao. Voninahitra finarana zavavaka izany. Amen. Semato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants. Ici, aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Quand Jésus prie donc Dieu son Père, il ne prie pas comme nous, on prie Dieu. Il communique à son Père comme un simple fils communique à son Père. Par exemple, nous, quand on parle à nos parents, quelquefois, en simple communication, on dit « Oh, le match de foot, il était très bien, c'était très bien de le voir. » Ou « Le goûter que nous avons mangé, il était délicieux. Le repas, il était délicieux, merci. » C'est comme ça que Jésus parle à son Père. Pas comme nous, on parle à Dieu en tant qu'humain faible. D'ailleurs, si on regarde le verset 4, il dit « J'ai manifesté sur ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Verset 5, « Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Avant que le monde existait, Jésus existait déjà. Certains pensent que Jésus existait lorsqu'il était né à Bethléem seulement. Non, il existait bien avant que le monde existe. Et il avait la même gloire que le Père. Regardez, il le dit lui-même là. Ce n'est pas parce que Dieu, Jésus est le Fils qu'il est en bas du Père. Mais en tant que Dieu, il a la même gloire que Dieu le Père. Donc Jésus est bel et bien Dieu. Mais il communique à son Père tel qu'un fils communique à son Père également. À partir d'aujourd'hui, on va regarder, on va voir cette prière de Jésus en tant que fils qui parle à son Père, en tant que grand prêtre qui parle à Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à toujours prier et que nous soyons dépendants de toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Zao fiainana izao ianino anantenanao ny ray
zaza de varina hoe mbola lavizao fotony zao sy fantatrao akory any e ny fotony aviny tomponao de ny mbola velony anao jesosy mbola miandry anao raha suisy teny anio antsakamponao salovizao ane tsisy azo antenanary ratoka mifikitra ra zavatra mandalo ety zavapona voko izale Io, amen, io, amen, io, amen, io, amen. Alisa di taniti, riveluna, Alisa overai, notoponi, Iasu sini buruna, nitani sini lanita, beasani. Aginu ami baba kafita batani bazana, beasini. Anau baita maja, anau sujati zosi, zaika usamaja, sisi kurusi, anamanchi leliane, mutukulaja, abilani ulumbela, izaite usamaja, izaite usamaje, izaite usamaja. Ese
sao anontanianao e aokafao tsy mety sasatra sika tily asa fatratra amzeso miandrenao ay Nandriamanitra ka amena ny fahotansika sy agnadionsika ho afaka mizefa maninona rehetra tenomy na magneky ny fahotansika isika da matokosy maro n'Andriamanitra ka amena ny fahotansika sy agnadionsika ho afaka mizefa maninona rehetra ka noho izany Kanadia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mery toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.
May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.